Ho an'izay taranja volleyball zay fa ho an'ny latsaky ny 20 taona kosa indray eto amin'ny skajy latsaky ny 20 taona zany ho an'ny eto amin'ny ligina Analamanga dia andrafitra ekipa tokana ny ligina Analamanga hiatrehana ny fiadinan'ny tompondakan'i Madagasikara izay ho tanterahana amin'ity faraparan'ny volana marsa ity izany. Mialohan'ny izay nefa dia nisy ny fifantenana ireo ekipa izay andrafetana izany ekipa tokana ho an'ny Analamanga izany. Ho fiatrehana ny fiadinan'ny tompondakan'i Afrika ho an'ny latsaky ny 20 taona eo amin'ny taranja volleyball dia ekipa tokana no isaky ny ligiparitra no hifaninana hiatrika ny fiadinan'ny tompondakan'i Madagasikara. Ho an'ny eto Analamanga dia manomboka androany ny fifantenana izay andrafitra izany ekipa izany. U18 filles zany natao Analamanga, sélection Analamanga zany hoe ekipa isolitena ny Analamanga amin'ny championnat de Madagascar U18. Misy zay programme napetraka fédération zany hiatrehana hitsongana ny ankizy ilalao anatin'ny équipe nationale U18 filles. Zany hoe efa sélection zany ny any amin'ny faritra amora kokoa ny fifantenana an'ireo ankizy ireo. Zay ny antony. Ny fotoana moa efa kaikaiky raha teo dia zay ngamba no angaikaingana kokoa noho ny club. Mazava ho azy aloha zany ny base technique aloha zany dia ny taille. Zay zany sy ny expérience an'ireo ankizy ireo. Raha eo amin'ny Analamanga aloha zany jerena misy ihany atao hoe moyenne zany fa tsy tena hoe lava ny ankizy satria raha hoe hieritreritra compétition internationale tsika zany aloha dia mbola kely ihany aloha na tsy zany ary le gabarit. Zany hoe fa lava izy zany mihoatra n'ilay zokony teo aloha fa mbola tsy ampy le halavana. Tsy midika hoe femorana le izy fa fanafainganana fomba fiasa. Ho tanterahana ny 13 marsa ka hatramin'ny 30 marsa izao ity fiadinan'ny tompondakan'i Madagasikara ho an'ny latsaky ny 20 taona ity. Ligiparitra 13 no handray anjara amin'izany ka amin'ny alalan'io fifaninanan'io no ananganana ny ekipa pirenena malagasy hiatrika ny fiadinan'ny tompondakan'i Afrika izay atao eto Madagasikara ny 17 ka hatramin'ny 17 ny volana Aogositra.